rany tantara dia tena nampivarahontsana ny namonona ny mpanjakatoera sy ny vahoaka tao ambika tamin'io fotoana io. Ny atotan-kevitra izay resahana eto moa dia nalaina tamina boky samihafa, tsara ny manamarika an'izany tao ny boky nosoratany Révérend George Hébert, tao anatin'izany ihany koa nosoratany tany Londres moa izany namoahany azy tamin'ny taona 1970 tao ihany koa Viny Docton izay namoaka boky tany Paris ny taona 1910 teo ihany koa Capitaine Kondami nanoratra ny méthode de guerre coloniale sy ny conquête de Menabe à Madagascar tao nelanelany taona 1970 hatramin'ny 1970 teo ihany koa Galeni nanoratra ny lettre de Madagascar tany amin'ny 1970 hatramin'ny 1970 tany Paris ny 1920 sy 1970 namoahany an'izay. Misy ihany koa ny journal officiel de Madagascar indépendance ny volana martsa 1970 ary ny mena lamba sy ny tanyrazana ny soratany Jean Soanas. Ireo zany rehefa miresaka an'izay tantara izay isika dia tokotelo samihafa no andraisantsika ny atotan-kevitra ho resana ao anatin'izay. Eo ny aty amin'ny atao hoe missionnaire anglisy, teo ihany koa ny tato Europa, ny Frantsa sy ny manodidina azy, fa tsy azo adina ihany koa inona ny voalazan'ireo mpanoratra malagasy mahakasika ny tantaram-pirenentsika mba tsy ho very atao hoe tendro isika ao anatin'izay ny amin'le hoe fahadisoana ara-tantara dia nahaka an'ireo karazana boky maro samihafa ireo moa izany afahantsika manovo ilay atao hoe zava-nisy marina tao ambadiky ny tantara moa izany. Ny zavatra hita sy tsapa ary ny zavatra iaraha-mahalala dia hoe fanafiana aloha nisy ary izy io raha nametraka tsika teo ny daty ny 30 aogositra 1790 dia ndeha hiverina kely tsika ao anatin'ny ray andro mialohany io ny taona 1790 ihany fa ny 20 aogositra kosa ray andro tao alohan'ny sin'ny ady dia efa tsikaritra tao anatin'ireo ara-tantara rehetra ireo sy ny lova-tsofina fa nitoby tao an-toerana ihany koa izay tsy lavitra nambiky ny miaramilan'ny commandant Gérard tamin'io andro ihany koa dia tonga nanatevin-daharana azy ireo ihany koa ny enseigne de Vezo Blot izay anisany hoe fe sambo miady sambo niady tamin'izany izay tondra ny anarana hoe la surprise sambo de guerre hoy izy fa lalantsika rehetra azy. Niaraka tamin'izany ihany koa Isama izay anisany hoe mpivarotra satria rehefa miresaka ny atao hoe tantarany Madagasikara isika natao anatin'ny vanim-potoanany fahampanjaka i Madagasikara dia nosy ary tsy afa-miala amin'izay atao hoe fifaneraseran'izay hoy ny fomba filaza ny mpanjaka ny Andrianampoinimerina hoe ny ranomasina ny valam-pariako. Ny dikan'izany dia hoe Madagasikara zany dia mifandray tamin'ny tany ivelany amin'ny alalan'ny varotra tao anatin'izany ny resaka vanja ny fifanakalozana nisy ihany koa ny varotra andevo ary ny tena ivony dia ny hoe zava-mahamay ary tokony ho ataon'ny vahoaka malagasy atao hoe mamparary ny aina dia ny hoe fivarotana ny malagasy mpiray tanindrazana aminy ho andevo nakany ivelany. Zay ny zava-nisy raha toizantsika ny tantara teo ireo atao hoe tokotelo ireo izay anisany hoe acteur anankiray tsy azo ny elana tao anatin'ny ady ny fanandrinana nandeha ny alina ary tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia nytoy ny asa trany mpanjana tany nanaraka ny on'ny tsiribiny tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany niaraka tamina miaramila vitsivitsy sy ny tatsambo tao anatin'ny sambo la surprise moa ary ny alinan'io dia efa nataon'ny miaramila frantsay fairano anefa tao ny tanàna namika tao anatin'izany tantara rehetrarehetra izany. Zany hoe eto zany tsika dia mahita ny hoe nanahoana ny fomba nidirany frantsay tao ny tanàna nambiky, nanahoana ny fomba nanaovan'ny mpanjana tany ny vahoaka malagasy tamin'izany vanim-potoana izany izay tokony hasaro-piaro antsika. Ilay mahasaro-piaro aloha eto dia alao tonga dia hazava tsara mihitsy ny resaka tsy hoe ny mankahala sanatriavin'ny vavana diny lela fa ao anatin'ny andro mazava isika tsy ho ankahala kanefa na dia ao anatin'ny atao hoe fandrosoana aza-donoina ihany koa ny tantaran-drazantsika sy ny nahazo ny razantsika sy ny tolona nahazo nataon'ny razantsika.
misy dika lehibe antsika zay horesantsika moa zay aorinan'ny fandaharanao fa ao anatin'ny tapany voalohany ty tsika dia saika iresaka an'izay tantara izay ny tsy fantatry ny rehetra ao anatin'izay hoe fahatongavany kabeso na mpanjaka toery kabeso ny ampanjaka toery zany fa afinaretantsika fotsiny dia hoe io tonga izy a dia hoe mifaly isika dia hoe ampo ho an'ny malagasy dia eo ihany koa ny hoe fiandrianam-pirenena resana tao anatin'izany fa mila fantatra ao anatin'izany ihany koa hoe inona ny zava-nisy inona ny tantary inona ny tsara ho fantatra dia izao resantsika izao moa atao anatin'ireo karazana tantara maro samihafa rehefa nytony ady ny maraina vao mangirany ratsy dia ny 3 aogositra taona 1790 dia notapoana tao anatina torimaso ny ampanjaka toera sy ny miaramila miaraka taminy azotsika saretsaina amin'izany satria raha tao anatin'ny tantara sy ny lovatsofina araka ny boky izay soratana malagasy maro samihafa ampanjaka toera dia anisan'ny mpanjaka mahery fo ary tsy manaiky milavo lefina izay no azo amaritana ny ampanjaka toera nahoana araka izany no resy ampanjaka toera nanaovana sarika mpandriana maraina zany ary tao anatin'izany tsy nisy atao hoe fiomanana firy na haka fitaovam-piadiana anangona ihany koa ny fitaovana rehetra teo aminy raha ny fitaovam-piadian'ny ampanjaka toera voarakitra anatina bokina tantara dia ny lefina sy ny apinga zay zany no entina nanohitra ny vavabasy tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tonga nefa nio filatsahana vao maraina io kiropaka daholo ny rehetra samy namonjy ny ainy nandositra avokoa ny mponina tao ambika tamin'izany fotoana izany nefa ny zava-nisy dia efa niandry azy ireo ihany koa ny tifitra variraraka nataon'ny mpanjana tany niaraka tamin'ny benitra amin'ny ranirany izay nitatazana ireo atao hoe niazakazaka anjombo mbola jembo ny torimaso tao ambika vokatra izany rehetrarehetra izany misy nitatitra anankiroa samihafa izay anisany hoe ny fanohitra tanteraka dia ny samy voalazan'ny frantsay moa zany dia ndao confrontentsika hoe inona ny voalaza tao anatin'izany ny voalaza tao dia hoe vetivety dia tonga azo ny tanànanambika araka ny fitantaran'ny kapiteny kondami dia isan'ny maty tao anatin'izany ny mpanjaka toera sy ny mpanolontsaina izay nantsoina hoe vongovongo ary niaraka tamina hoe filorola niara-maty taminy tao dia ireo ilay napoditsika kabeso anankitelo ny tonga eto Madagasikara dikan'izany zany ireo zany ilay telo tsara ho fantatra izay raha ny tatitra ofisialy navoakan'izy ireo dia hoe nahatratra 7 no isan'ny olona maty nandritra ny adina tao ary 50 no naratra tafiakatra 500 kosa ny isan'ny babo azo ny tafika frantsay raha toka 50 ny isan'ny basy ary 9 kosa ny naratra teo anivon'ny tafika frantsay tamin'izany fotoana izany saingy raha ny tatitra ofisialy navoakany Vinet d'Octan kosa nefa izay solom-bavambahoaka frantsay dia tany amin'ny 10,000 ny isan'ny vahoaka namon'ny ainy tao ambika niaraka tamin'ny mpanjaka toera izay nambarany fa olona tsy manatsiny ny akamaroan'ireo zany hoe mety vehivavy zaza fa mety mitondra rano ihany koa tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha treo fotsiny aloha ny zavatra ho resahantsika dia tena hoe nampivarahotsana tanteraka ny tantara tao anatin'izany raha ny voalazany mpanoratra solom-bavambahoaka sady solom-bavambahoaka frantsay Vinet d'Octan moa dia hoe rehefa nitsofina ny anjomara nanaitra sy nanangona ny miaramila frantsay tao anatin'io taona tao anatin'io andro io 30 ny volana aogositra 1797 dia rehefa vory teo daholo ny mpiatafika frantsay dia saika vitsy tamin'izy ireo ihany tsy tao azo isaina amin'ny ratsan-tanana moa zany fa etsekilany ihany koa raha ny tanànany
manodidina rehetra dia saika rotika tanteraka petsapetsany fotaka noho ny rany malagasy izay novonoana tao an-toerana tamin'io fotoana io. Mba azonareo saretsaina ve zany hoe tsy ny andro fa avaratra ny nanamando ny tany fa ny raha latsaky ny malagasy no napetsapetsa sy namotapotaka ny tany ny diaviny tongotra. Abibina ane zany e, ratra ane zany e. Fa zany rehetrarehetra zany tentsika ampanjaka toera. Iza tokoa moa ny ampanjaka toera? Ndeha ho resantsika bebe kokoa ny mahakasika an'izay. Fa rehefa miresaka hoe ampanjaka toera ihany koa tsika dia tsy azo dia tsy hita ihany koa ny mpandray anjara anankitelo izay anisany hoe fototra aran-tantara dia ny ampanjaka toera, Ngereza ary Kamamy. Toera, Ngereza ary Kamamy. Iza moa ireo olo ireo? Ndeha tongotsika amin'ny Ngereza. Ngereza dia tsy hafa akory fa atao hoe rahalahin'ny toera ihany. Izay ny mahalaza azy satria iray tapo izy mirahalahy ireo fa samy hafa reny kosa nefa. Voalaza ny zanaky ny mpanjaka voalaza moa zareo hoe zanaky ny mpanjaka fa taranaka ny vehivavy Makoa Ngereza, fa itoera kosa dia nateraka tamin'ny Andriambavy Sakalava. Zany hoe samy hafa tanteraka ny renin'izy mirahalahy ireo. Noho izany rehefa ny ambony mpanjaka ny Menabe dia tsy isan'ny anjaka Ngereza noho izany satria samy hafa ilay sata, samy hafa ilay sata noho izy hoe tsy taranaka andrina avy ao reniny. Araka ny fomba Sakalava koa nefa dia tsy maintsy teraka avy ao amin'ny valamena ny zanaky ny mpanjaka, izay voasandratra ho mpanjaka ara-tantara. Kanefa ny famandika tanteraka ny fandehan-javatra tamin'ireo fotoan'ireo ny zanaky ny mpanjaka Tarana izay rain'izy mirahalahy reto, satria toera izay nateraky ny Andriambavy Sakalava dia tsy teraka tao anatin'ny lampandraina. Ary Ngereza zanaky ny Tarany tamina vehivavy tsy andriana koa no teraka tao. Zany hoe io zany nahatonga an'ilay Ngereza ho tafiakatra teo amin'ny fitondrana rehefa ny ambo toera. Tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany, rehefa iverenantsika kely ny tantara noho ny ambony ampanjaka Tarany rain'izy mirahalahy dia tsy nifankahazo intsony toera sy Ngereza satria samy te anjaka fifandonana resaka teo. Za moa zavatra misy foana ao anatin'ny tantara iainantsika eto Madagasikara tamin'izany vanim-potoana izany, ary samy manana ny zo anjaka nefa izy mirahalahy raha ohatra hoe izay ny azo resahana. Raha ny fomban-drazana nefa no arahana nambaran'ry Révérend George Herbert Smith tao anatin'ny boky izay soratany dia anisan'ny tena voafaritra mazava tao anatin'izany fa hoe izy moa nanoratra ny tantaran'ny Menabe tamin'ny taona 1970 fa ny vaky roa mihitsy ny adin'izy mirahalahy ireo dia ny vaky roa nanaraka an'izany ihany koa ny vahoaka tao amin'ny fanjakan'ny Sakalava. Ny ankabeazan'ny mponina tao Menabe dia nanaraka ny toera, ary ireo andihany tamin'ireo ny ankilany tamin'ireo ihany koa dia nanaraka any mpanjaka Ngereza tao anatin'izany. Dia raha ny endriky ny fanjakany izy mirahalahy ireo ho an'ny toera dia sady mpanjaka malemy fanahy kokoa, mpanjaka tsy dia mampisy olana loatra saingy sarotony kosa satria dia manam-panahy ny amin'ny fitiavan-tanindrazana. Aty amin'ny ankolafiny kosa Ngereza dia saika ireo olona tena somary maherisetra tsy manaiky lembenana, zany hoe mametraka hoe dogma rehefa ity dia ity no arahana tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Azontsika saretsaina ao anatin'izany ny zava-nisy tao anatin'ny tantara aloha mialohan'ny tena hoe nahatongavan'izany rehetrarehetra zany. Fa ao anatin'izany ihany koa nambaran'ny misionera Anglisiana fa na dia tsy manana mpanaraka firy ary Ngereza tao anatin'ny tarika rehetra izay nentiny moa dia tena natahorana ihany koa ny fasahiana
noho izay atao hoe herisetra lehibe nananany ngereza izay ary zany moa ny vao maika nampitombo hatrany ihany koa ny tarehan'ireo olona voalaza fa na herisetra ny ara-dalana taminy fa rehefa ny ambo ny mpanjaka toera tao ambika tamin'ny 30 aogositra 7 dia namela zanakalahy izy dia io zananylahy io izay vao 3 taona monja tao anatin'io ady nanafiany tafika frantsay tao ambika io zany hoe izy zany isan'ireo tafavoaka velona tao anatin'ilay latsa maraina maizimaizina mazava nataon'ny frantsay afaka tao anatin'ilay tifitra sy ilay tsindrona lefina nataon'ny frantsay izy ity zanaky toera ity kamamy no anarany no azo heverina fa hoe tokony andimby azy teo amin'ny fitantanana avana moa izay anisan'ny hoe olona anankiray atao hoe tanakavanany toera no isan'ny notaiza azy taorinan'ilay namononany ampanjaka toera isan'ny mpiara-miasa akaiky tamin'ny toera izy io ary tao anatin'izany dia ny andraikitra bebe kokoa ny fitezanany kamamy zanaky ampanjaka toera voalaza fa nanararoatra n'io ihany koa anefa ingereza rehefa ny ambo ny ampanjaka toera satria nahoana te anangona ilay fanjakana ho tokana izy a dia fanjakany Menabe tamin'ny fotoana mbola hoe nahavelomany rahalahy ty anefa dia nampendraketina ny ingereza ihany koa ny fihazonana ny dady maro seranana izay endrika ny fiandrianana tao Menabe raha tafiditra tao amin'ny Menabe mantsy ny frantsay dia hoe naka ny anarana hoe ampanjakany Menabe ingereza izay ny mahaverefitra ny rehetra mantsy rehefa miresaka n'ilay hoe tantara sika fa aloha samy hazava tsara dia samy mahafantatra ny tsirairay avy ao anatin'izany rehetrarehetra izany rehefa mandeha ny tantara izany hoe hatrany amin'ny taona 2,700 dia mbola nitohy hatrany ny fanafiana sy miady ny seho tao Menabe izany hoe tsy nijanona teo amin'ny 7,700 fa nitatitra nalefa tany amin'ny fanjakana frantsay dia ny hoe lavo sy resy tanteraka ny tao Menabe raha ny iverina kely isika ny 7,700 raha nyrodana ny fanjakana merina vokatry ny ady fanjanahantany izay na fotoana ihany koa nandefasana taorinan'izay an'ny mpanjaka Ranavala fahatelo sesitany nandalo tao La Réunion dia avy eo lasa tany Algérie dia mipetraka tao amin'ny ville d'Antananarivo any Algérie no misy an'izany toeran'izany dia tsy mbola resy tanteraka ny taty amin'ny ampanjaka toera tamin'ny faritra Ambiky faritra Menabe fa mbola nitohy tao anatin'ny ady maro samihafa hatrany amin'ny 2,700 azafady indrindra izany hoe mba azontsika sary an-tsaina ve zany hoe ady lava reny tsy misy fiafarany zany fa dia navakivavany vahiny ireo colonel Charbonnel izay isan'ireo mpiady tao anatin'izany moa ny atao hoe stratéjika napetraky ny mpanjaka izay mpanjaka ingereza izay anisan'ny hoe nametraka ny maizy azy ilay herisetra nanoerana ihany koa rehefa ny ambony ampanjaka toera tao alohan'izay tao anatin'izany rehetrarehetra izany moa raha ny lahatsoratra nosoratany tao anatin'ny boky izay navoakany dia hoe any amin'ny faritany Sakalava no ahitanareo tany Mikio no ny orana sy ny rivotra izay nisan'ny lahatsoratra voaresaka tao moa ka manjary rindry tany avo be ny toerana iray izay misy azy ireo eo ampototry ny rindry tany tsirairay avy no ahitana kritrala sy bozaka avo be sady maina afaka mitsofoka ao anatin'ireny kriatraly reny sy ny bozaka ireny ny miaramila Sakalava ary avy eo izy no mitifitra anay arak'izany izany hoe ao anatin'ireny bozaka ireny zany no entin'ireo atao hoe mpiatafika
manafika malagasy sakalava tamin'izany vaninandro manafika ny frantsay. Voaresaka tao anatin'izany marobe ireo mpandinika, ireo mpanoratra ihany koa izay nandefa tatitra tany amin'ny Galeny, ireo tafika ihany koa nandefa tatitra tany aminy ny fandehan'ny ady tao Menabe. Fomba nentin'ny mpanohitra ny ady ara-panandevozana moa ny mametraka paikady tahaka ireny izay tsy fantatry ny frantsay, ary nisy tamin'izy ireo no voatifitra andamosina no tifiriny malagasy tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Izany hoe ny ady mafy ny malagasy tao anatin'izany vanim-potoana rehetrarehetra izany. Ny ady mafy, inona ilay ady natao? Fitiava-tanindrazana, tsy nanaiky lembenana fa hoe ho an'ny vahiny ny tanindrazana eto Madagasikara. Izay ny fiany tao anatin'izay tapany voaloha tantara izay. Ivadika ao anatin'ny fango isika, avy eo tsika mbola teo ao anatin'ny fandaharana, andraisana ihany koa ny antsonareo mpiaino moa izany. Kolotsaina, ny fanabeazana, raha ny terina maromarina ihany koa dia tena hoe tsy azo sarana izay atao hoe kolotsaina sy fanabeazana izay, mba tsy haveridi atsika malagasy, satria tsy misy firenena milaza fa mandroso kanefa tsy miaina amina kolotsaina novinanoviana. Ny kolotsaina dia atao hoe vato fototra ihany koa fampandrosoana ny firenena, ka ilana fantarina izany rehetrarehetra izany. Ary tsara ny tsirairay avy ny vahoaka malagasy vao manomboka mitsiro ny saina mahafantatra sy mahatadidy zavatra dia tokony efa hafantatra ny atao hoe kolotsaina tsy kelikely, indrindra fa ny lehibe vokandro ihany koa dia tsara ihany koa mampiampita ilay kolotsaina sy fanabeazana maha-malagasy. Fotoana izao ahafahantsika rehetra ihany koa maneho hevitra amin'ny alalan'ny antso tarbia sy ny soratra maro sosina amin'ny alalan'ny 038 14 882 24 038 14 882 24 na ny 032 12 888 19 032 12 888 19. Efa afaka mandray ny antso avy aminareo ihany koa ny fijerinareo hoe inona ny fitondratena, toe-tsaina sy toe-po, toe-panahy, tsarananana rehefa miatrika ny fandraisana ilay vakoka tahaka izao. Inona ilay toe-tsaina sy toe-po, tsarananana rehefa mandray vakoka tahaka izao. Zany zany hoe toe-tsaina, satria raha tonga ne io e tsy hoe tongatonga ho azy tahaka ny fanaka ohatrany dia hoe apetraka eto io a dia rehefa feno vovoka io a dia somary fafako fotsiny io a dia mandalo ao atokantrano daholo ny vahiny a dia mity mahafinaritra le izy a ohatrany tsara kosa ity a, fa vakoka ilay tonga eto. Ary tsy hoe vakoka fotsiny hoe fitaovana nampiasain'ny mpanjaka tamin'izany vaninandro izany, fa tena hoe singa taolan'ny mpanjaka teto Madagasikara. Tsy olo-kolopona zany a. Marina hoe manao fomba isika malagasy ny amin'ny hoe fomba fandraisana anazy io amin'ny hoe resaka hoe dinentin-drazana, ny resaka sakafo, ny resaka hoe rituel maro isan-karazany, fa tsy ampy izay, tsy ampy izay, satria raha isika zany efa voalazantsika tao anatin'ny tantara teo izay mbola ho resahantsika misimisy moa tsipalotra kely eo anatin'izany dia ny hoe ny ady mafy ny ampanjaka toera mba tsy havery ny fiandrianana sy ny tany, indrindra ny tany faritry Menabe, ny foko sakalava. Ny ady mafy izy ary tsy nanaiky hatramin'ny farany. Izay ny antony nanapahany frantsay ny lohany. Zavatra anankiroa no mitranga rehefa tonga mpanjana tany manjanaka firenena anankiray. Ho an'ny frantsay dia na izy manala ilay sestany, mandefa sestany ilay mpanjaka, na izy manapa-domy vatana rehefa tsy manaiky ho ataony saro-bakoly ilay mpanjaka ao amin'ilay toerana mba ho zanatany frantsay. Tsara ho marihana nefa raha miresaka an'izany isika dia ny hoe ny teto amin'ny fanjakany merina ve zany nanaiky mora foana atao
sanatany frantsay ny mpanjaka Ranavala fahatelo tsia satria tao anatin'ny fanafiana ny rova izay nananganana ny saina fotsy antony nananganany Ranavala fahatelo ny saina fotsy dia ny hoe tsy tia no simba ny lapa-panjakana sy ny vahoaka tantaniny dia nanaiky mora foana izy hoe ataovy izay mety aminareo izay tianareo fa aza-pitianareo ny fanjakako izay afatry ny mpanjaka Ranavala fahatelo izay no hoentsika mijery hoe ay izay tokoa anie le zava-misy e dia toizatsika raha miresaka kely tsyparitra kely ivelany varavarankely ny resaka mpanjaka toery isika mahakasika ny Ranavala teo satria mety mieritreritra ny saintsika mety misy baraingo any hoe nahoana tokoa moa no nanaiky mora foana ary izy fa tsy niady hatramin'ny farany fa tao anatin'izany anie rehefa natao sestany Ranavala fahatelo rehefa tany Algérie dia nangataka inimbetsaka tamin'ny fanjakana frantsay ny verenany teto Madagasikara tamin'ny fahavelomany ho ia no nangataka tamin'ny fanjakana frantsay hoe iverina ny Madagasikara fa tsy nahazo ny mpanjaka Ranavala fahatelo afaka nandeha izy nakany la France fa tsy afaka nanitsaka teto Madagasikara dia rehefa miresaka tsika taty amin'ny maherin'ny 700 anie voanody teto ny taolam-balony Ranavala fahatelo tsy mampirisika antsika rehetra hoe ankala be fahatany ny fanjakana frantsay akory zany tantara zany fa ny hoe misy zavatra anankiray fanohitra anankiray tsy mety mivao ao anatin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy frantsay raha nangataka ny Ranavala fahatelo hoe avereno any Madagasikara aloha hoe ody any an-tanindrazako tsy nahazo ny taolam-balony Ranavala fahatelo anie ny tonga teto Madagasikara tsy fanaovana tsinotsinona ve zany dia tonga ihany koa tia manaraka ny kabeson'ny ampanjaka toera rano marina sasanangy samihafa satria ny ampanjaka toera izay efa notapahan-doha ny ala teto tanindrazana nanam-porofona tamin'ny fanjakana frantsay hoe azonay ny taoambika lafy tanteraka ny taoambika izay anie le porofo antony nanapahany ny karandohan'ny kabeson'ny mpanjaka toera azo natao ihany ny hoe ndao ianao atao sambelona tonga any amin'ny fanjakana atao sistany fa tsy nanaiky ny ampanjaka toera noho izay atao hoe toetsaina ananan'izay efa misy antso tafiditra toraisitsika avy hatrany miaraba tompoko miarabanao efa tafiditra somatsara ianao miarabanao efa tafiditra somatsara ianao tonga dia afaka miresaka avy hatrany ie somary misy olana kely ny fifandraisana aminao ezahantsika ihany koa atsarainy izay na izany na tsy izany toy izantsika ihany ny resaka raha miresaka tsika ny hoe ara-tantara anie be dia be ny fireneny manana tantara tahaka izany indrindra isika taty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika dia saika ny aina toe-javatra sahala amin'izany avokoa ny rehetra fa ho antsika malagasy dia somary verivery tsika anatina atao hoe fandrebirebena saina nga ny ilazana azy na ihany koa hoe aty amina karazana fanodikodonana saina amin'izao fotoana izao marina fa hoe miaina ao anatin'ny fandrosoana isika malagasy fa ny tantarantsika sy ny kolontsaintsika ve mivoatra manaraka ny fampandrosoana ihany koa anizany andraikitra iza ny tomponantoka iza ny tokony hitaiza sy anabe ao anatin'izany anjara biriky lehibe ho an'ny haino vakijery ny fampahafantarana an'izany amina hoe fampianarana sy fanabeazana fototra ihany koa izany ahafahana mampandroso moa izany dia raha ho toizantsika ny resaka lesona azo tsoahana dia ny hoe sakalavany mena be
vahoaka ny ady hatramin'ny farany ary foky sakalava izay tena hoe tia tanindrazana ary tsy nivadika mandra-pahafaty. Izay zany anisan'ny atao hoe fehiny izany rehetrarehetra izany. Raha izay tantara rehetrarehetra izay zany nozoina sy resahana dia ny hoe vahoakan'ny sakalavan'ny Menabe dia taranaka tia tanindrazana tsy mivadika fanekena. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mbola izay ve sa manahoana amin'izao fotoana izao. Fa rehefa nresaka teny am-piandohana hoe tantara anankiroa no horesahana dia ny hoe tany amin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka sy vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia hoe tany aloha izy dia hoe ho an'ny foko sakalavan'ny Menabe ihany ny resaka raha ny resaka hoe hampanjaka toera isika. Fa rehefa tonga ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny, vanim-potoana republikanina, dia tsy an'ny sakalavan'ny Menabe irery ilay kabesony hampanjaka toera. Ny toerana izay anakambanana ny kabesony amin'ny vatany no any amin'ny faritry Menabe, fa ilay fananana dia fananana imbonan'ny malagasy rehetrarehetra. Fananana imbonan'ny malagasy rehetrarehetra zany. Ndeha hovakitsika ihany koa ny soratra maro sosona aloha izay efa tonga amin'izao fotoana izao. Salama namana, efa niresaka tamin'ny somary diso angamba ty somaisinao ty salama namana, efa niresaka tamin'ny grand-mère-ko ao tamin'ny nataon'ireo frantsay ireo fa tena tamin'ny fomba feno abibiana no namononan'ny malagasy tsy manatsiny, fa tena mbola ilay namono antsika ihany ho izy no ny fiditsika nalahelo mafy izy tamin'izany vanim-potoana izany fa hoy izy tamiko hoe tiavo ny tanindrazanao ary izany no mbola ataoko an-tsaina mandraka ankehitriny. Zava-dehibe zany satria ny lehibeany dia atao hoe vatona melakafatra izy ireny. Zay zany maharatsy ny fitenenantsika eto Madagasikara raha miresaka tsika anatin'ny zava-misy iainana amin'izao vanim-potoana izao hoe goaika antitra. Inona moa natao hoe goaika? Raha tsika malala raha tonga anatin'ny atao hoe vanim-potoana misy fitenenan'razan'izay hoe teoko dia irainy goaika angaka ambony voanjo ririnina. Goaika sy ny voanjo. Ny goaika dia anisan'ny mpisopatra ny voanjo an-tsaha. Nahoana nefa tsika mampita ireo atao hoe ray aman-dreny amin'ny alalan'ny hoe goaika antitra. Goaika antitra, izay ny filazantsika azy. Tadio sy tandremo fa vatona melakafatra izy ireny. Eto izany dia tokony hipetraka foana ny hoe ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny, ny zanaka dia mipetraka ho zanaka. Fianarana izany, ary izay no anaovana antsoavo ho an'ny atao hoe mpitondra fanjakana isa tokony. Rehefa mandeha ny ady hevitra mantsy dia matetika mipetraka miresaka foana nareo hoe mangina ny goaika antitra, oleretsy miala tanteraka ao anatin'ilay atao hoe kolotsaina maha-malagasy sy ny soatoavina anie tsika. Raha ray aman-dreny, raha zanaka tsy tia ray aman-dreny miteraha hita hoy ny fitenitsika malagasy. Ka raha isika zany amin'izao fotoana izao maniratsira ray aman-dreny dia azo eritreretana zany hoe hiterakinona zany tsika ao aorianao ary ho mafy kokoa ny fitezana sy ny fitantanana fanjakana. Raha tsy izao zany tsika dia miala ao anatin'ny fomba mpiainana sy ny fomba mpamindra dia ho sarotra ny tondra firenena rahampitso sy rafakapitso. Ary anarina mafimafy kokoa izay ao aorianao raha ny fitondrana amin'izao ihany koa tsy miraika no ametraka amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Efa niresaka tsika tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra teo fa ndao ihany koa aloha maky ny hafatra. Salama ina moa azafady ny lohahevitra fa tsara tarakely za ozy izy. Miresaka ny kolotsaina malagasy itsika, ny fampodiana, ny kabesony ny hampanjaka toera. Nresahantsika tao anatin'ny fandaharana, atao anatin'ny fandaharana ny tantaran'isy, ny zava-nisy marina izay tsy fantatry ny rehetra. Fa dia takona tao anatin'ny hoe tonga izy dia tsy enaina mety hoe amintehaka. Ny zavatra tsikaritra aloha dia hoe nisy ny
fitoanany famoivozana ny lalana tapaka fa rehefa jerenao rehefa mandalo iny atao hoe fiara nitondra ny kabesony ampanjaka toeriny dia izao ny zavatra misy toa tsisy miraika ny rehetra misy ihany ilay hoe fampafatarana fangamba io ia mety ampy raha nandray tsika zao ohatra ny hoe Flou Emmanuel Macron nandray ihany koa tsika ny Sadek dia jereo tsara ny fomba nandraisana azy fa mandray tsika ny kabesiny ampanjaka malagasy fa tsisy miraika ny rehetra tao anatin'izany raha ny tokony izy zany tsika zao raha ohatra ka hoe mandeha zao anatin'le misy fahoriana dia mifanena amin'ilay atao hoe toerana anafenana n'ilay tena ao anatin'izay rehefa miresaka hoe afenina dia ny mpanjaka tsy azo reverina hoe alevina aloha tsara no mamerina n'izay fampatsiahivana zany matetika mantsy mahatsikaritra zavatra tahaka izany foana rehefa mandeha iny hoe maty ny mpanjaka tsia nafenina ny mpanjaka ny fiteny ary ny toerana itoerany ny nofo mangatsikany dia tsy atao hoe fasana fa trano vorona tsara ho fantatra zany rehetrarehetra zany dia ny zavatra hita rehefa mifanena amin'ireny isika dia miala satroka dia miondrika ao anatin'ireny famangina fahoriana ireny ary moa mbola misy mihitsy ilay hoe manantona eo amin'ilay raha vata mangatsika dia miondrika aloha izay vao mitodika makatsy amin'ilay olona vangina fa rehefa tonga ny kabesiny ampanjaka toera dia samy mandeha amin'ny lalany rehetra dia na mahatazana ary dia tsy miraika asa hoe mety tsy fantatry ny olom-pirenena ve ilay izy asa aloha tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany asa hoe mety tsy tojo an'izay ve ny saina sa hoe repitra ilay fitediavana sy ilay rotoroto amin'ny andavanandro mpiainana ve dia mety tsy mahalala an'izany toe-javatra rehetrarehetra zany fa raha ny tokony ho izy anefa dia tokony malagasy iray manontolo no miaina ao anatin'ny atao hoe fanajana ny kolotsaina mahamalagasy atsika mianakavy rehefa tsy tsika nge ny taitra amin'ny kolotsaintsika iza no andrandraina iza no antenaina ho taitra ao anatin'izany atao hoe kolotsaina izany ie ato moa misy manao fitarainana ihany koa mahakasika ny hoe resaka jirama tena anisan'ny nampikolay tokoa izy io tatoato izay anisan'ny hoe indro tapaka ao anatin'ny ray andro eo ihany koa ao anatin'ny fotoana anankiray izay tena hoe ilana ny sahala amin'izany salama tompoko ie izaho dia manana boky teto anivon'ny rika raha mahalinanao dia afaka miantso aho izy ie raha izay resaka boky izay tsara foana ny mitaizy ao anatin'ny vakiboky efa nentsika tato anatin'ny fandaharana moa izay efa nyresantsika ihany koa mahakasika an'izay salama dafy avy aty ambositra ihany gaga za fa to dia mamparary ny feonao daholo izay rehetra miboaka toy ny teleferika lakiarivo autoroute sadeka bariano menavila nefa to tsy hitanay izay bokanareo ry voatonin'ato moa zany ny anarany tsika telo mirahalahy izay raha ny tena marina dia ny atao hoe mampandroso dia tsy ilay hoe mitehaka velively tsia raha ianao zany ohatra no miteny ny zanakao no hoe misaotra zanako fa nahazo isa ambony ianao tany am-pianarana dia nijanona teo ianao dia tsy azo lazaina fa hoe manory lala mahitsy te-hindava ho an'ny zanakao fa manome kosa atao hoe vainafo eo andohan'ny zanakao fa ny atao hoe manory lala mahitsy manome te-hindava fa nitsananjavido sady fanazavana ny lalana ko diavina ihany koa dia no mijery izay kopitsopitsony oenty manatsara ny fiainana raha tonga ny kabeso tsara izay fa miaraka sy mifanindran-dalana ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia ny hoe lay toetsaina mba tsy hanomparazana isika mafy be izay ten'izay kanefa mety tojo sy ho tonga amin'izay anefa isika malagasy raha toka sanatry ny vavana diany lela aoriany natongavana sy nandritra ny nandraisana an'izy io mbola misaina ny amin'ny hoe
fivarotana tanindrazana, fanaovana tsindry azo lena ny mpiray tanindrazana, fanaovana ihany koa ampimamba ny harem-pirenena, fanaovana ihany koa ireo fitsinitsinina ho an'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. Ireo anie le tolona nataon'ny mpanjaka toere, tsy fivarotana ny tanindrazana amin'ny vahiny, raha izay. Faharoa dia fanaovana herisetra tamina zaza mahambehivavy tao ambika, roa zay. Raha ireo roa ireo fotsiny no resahantsika, ngamo tsy iainantsika amin'izao vaninandro zao zany, dia tokony angina ve sika? Tokony tsy hiteny ve tsika? Tsy hiteny na dia loha-bava na silakoa raha manoloana an'izany rehetrarehetra zany? Tsia, satria tsy hanolo-tokany Madagasikara, fa izaho, ianao, izy samy tompon'ny Madagasikara. Tsy natao hoe namorona sy nanangana ny Madagasikara isika, fa natao mpandova any Madagasikara. Ny vahoaka malagasy rehetra io, na hatramin'ny taranaka mbola tsy teraka ara ka ho teraka, afaka 5 taona hatramin'ny 20 taona, 50 taona, 100 taona mifandimby, ka raha mbola monina eto Madagasikara, na atao raha mila ravinahitra fa mizaka sy mikoriana ny raha mahamalagasy azy, dia tsarovy fanandova isika rehetra. Tsy manana zo zany tsika hivarotra ny an'ny tena. Raha ohatry ny hoe olana ao tokantrano zany, raha ndaosy ny fahafatesana ny ray aman-dreny, dia ilay mpiray tam-po nandova n'ilay trano tsy afaka mivarotra samy rery ny ankilany raha tsy manao tenerana amin'ny ankilany. Zany hoe niza eto Madagasikara raha tsy manao tenerana amin'ny vahoaka malagasy mazava tahaka ny masoandro be lohataona, dia tsy afaka mivarotra tanindrazana, satria efa nisy tolona natao tao tamin'izany atao hoe fitiava-tanindrazana izany. Raisitsika trany a izay somary hojerentsika kely moa mahakasika n'ilay antso avy eo a, fa izahantsika ho mpandrosoana ihany koa, vakiana ihany koa ny afatra maro sosina. Dia ahoana ny fandehany? Aty aminay zao a, arivo ny kapoaka ny vary, atya mafy-zaza. Izay le zava-misy iainana politika daholo zany mila hojerena. Izahantsika ihany koa ny resahan'izany ao anatin'ny amin'ny rahampitso resaka sosialy sy ny maro isan-karazany. Salama, raha ny tenako manokana dia tsy tokony hiamby fifidianana intsony ny vahoaka. Somary resaka politika itsika raha ny tena marina zany a, miresaka momba n'izay kolotsaina izay isika rehefa alaribitaka izao miopana bebe kokoa ao anatin'izay. Miresaka tsika salama daholo dia ahoana ny fandehany? Aza mandainga sy mamorona fa fanajana sy sy ny joro, ary nanala satroka ny malagasy teto arivo nandritra ny fandalovan'ny mpanjaka-toera. Fa rehefa miresaka tsika n'izay hoe fandalovana izay anie, ny malagasy, natao hoe malagasy dia tsy olo-tokana irehetra fa isika rehetra. Ary tao anatin'izany dia tokony isy ihany koa ny atao hoe minitra fa atsika mahatsiaro ara-tantara ihany koa tao anatin'izany. Zany hoe tsy ho an'olo-tokana izany rehetrarehetra zany. Zay le resahantsika foana, tsy ho an'olo-tokana ny fahatongavana io, ka beso io eto an-tanindrazana, fa ho atsika io, ary vakoka atsika io. Zay le hoe mila ny mahafantatra zany amin'izao fotoana izao, ary ianao gaga nge rehefa miresaka eny amin'ny fiarahamonina eny, tapaka ho ny lalana fa misinina. Eo anao vao manazava hoe le fandalovan'ilay kabeso ane io Ka moa misy an'izany. Hay moa efa tonga izy io. Sasany hatramin'izao fotoana itenenana izao ary atao anaty somaiso ato mbola misy manontany hoe roviana moa no tonga le izy. Zany hoe tsy mahalala ny sasany. Tsy azo dia tsy hita zany, tsy azo amahivanina zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa malagasy mpiray tanindrazana amintsika avokoa izy ireny. Tamin'ny taorian'ny zany hoe taty amin'ny herintaona taorian'ilay fotoana 30 aogositra 7/20 izay nanaovana fahirana ny tao ambika nefa dia nahagaga satria anisan'ny nisy gazety lahatsoratra navoaka tany ivelan'ny tany mitondra ny teny hoe Le Petit Journal, zay le anaran'ilay gazety,
nanoratra lohateny nivoaka tamin'ny 3 avrily 2019 moa izy de mety gagantsika raha vao miresaka hoe gazety zany fa ahoana moa ny gazety Antsoratra dia anisan'ireo atao hoe ao anatin'ny orinasa tserasera tranainy indrindra raha tao la Frantsa fotsiny resaka de efa taonjato talohan'ity fotoana ity taonjato ray taorianan'ity fotoana ity no efa nijoro ny orinasa fanaovana gazety. De ny lohateny navoaka tao anatin'izany gazety zany ny 3 avrily 2019 de hoe faharesen'ny foko sakalava teto Madagasikara. Zay le lohateny a. Zay zany ao anatin'le hoe mitondra inona ho antsika moa zany lay tantara. Mitondra inona ho antsika moa lay fanaovana fandraisana an'ireny kabeso ireny saingy dia nefa ny tsara ho fantatra ao anatin'izany. Ilay teny nosoratan'ireo mpanao gazety frantsay tao anatin'ny Le Petit Journal ny 3 avrily 2019 de hoe faharesena tao anatin'izany ene. Tsy hoe babo ane malagasy tsy hoe lavolefona ane fa fandropahana famoretana no zava-nitranga tao ambadika izany. Ao ambadika ireo saritsary rehetrarehetra tamin'io gazety io dia anisan'ny milaza ny tantara nanohirana sy be herim-po ary rahabelatsaka tao amin'ny tanin'ny Menabe tamin'izany fotoana izany. Ka tsika miresaka mantsy raha ohatra zao hoe manentana ny eo anivon'ny fitondram-panjakana hoe tonga ny kabeso ny mpanjaka toera de hoe anisan'ny mampiakatra ny ambopon'ny malagasy fa ilay ambopo io nge misy tsy mahafantatra asy ianao raha mahafantatra aloha fa ilay ambopo ane indraindray misy koa ny atao hoe ambopo diso toerany misy nge le ambopo diso toerany de zay no ahafahantsika mamerina ny hoe ity le ambopo tokony ananana manana ny mahiziny tena fa hatreto aloha raha Madagasikara no resahantsika zany hoe aoka ianao ny tsara fa raha ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao de hoe Madagasikara de olona mangatadava miantso famatsim-bola tsy mahaleo tena ara-tsakafo vahoaka sahirana vahoaka mitaraina lava zany ny zava-misy eto Madagasikara ane tsy amorona ane tsika tsy teny foronina ane zany efa zava-misy iainana eny amin'ny andavanandrom-piainana misy atsika eny zany ane ny zava-misy iainantsika de zay no mahatonga atsika hoe aiza le ambopo raha tonga io kabeso rehefa tonga tahaka izao io kabeso inona le ambopo tokony ananana aloha voalohany indrindra aloha de miainga ao anatin'ny tolona nataon'ireo olon'ireo aloha tokony ho tohizany zany fa tsy avela atory fotsiny ihany tonga ny kabeso olona anisan'ny hoe nasana mony ihany hoe vonoy aranga aleoko maty toy izay hivadika amin'ny tany razako zay ane le izy raha itsina amin'ny fitentsika andavanandro amin'izao fotoana izao de izay ny tenen'ny mpanjaka toera hoe tsy maninona aleoko tapadoha toy izay anompo frantsay. Mialatsiny fa mety manindrony izay teny izay ho an'ny tsirairay avy fa izay anefa le teny mahadika malalaka azy averiko ihany aleoko tapadoha toy izay anompo frantsay tanteraka tamin'ny mpanjaka toera zay de ny raisika ny kabeso ny ankehitriny aty amin'ny 524 mila ho tohizany izay tolona izay mila tohizany izay toetsainy izay mila nanany zany toetsainy izay katroka ny amin'ny 1/12